vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran ravoravoindray ny fokosiny fanahako tafahoana amitsika eto tamatavy amin'ity fotoanany mahafinaritra be tia andray fijoroana vavolombelona tsika rehefa aveo ary anaporofonan'ireo asa mahagaga sy asa lehibe zay nataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona maro sabotsy 14 janvier ho avy izao mitoy ny sabotsy 21 mitoy ny sabotsy 28 no anatanterantsika ilay croisade lehibe na ilay tao grande délivrance eto tapitanana ny Toamasina miainga avy eto amin'ny trano fivanavaon'ny oloko mangarano 2 ray fa anisan'ny lehibe indrindra zao tanterantsika dia eto Ankiriry apitan'ny bazar may Ankiriry eo amin'ireo paradise teo aloha io misy trano malalaka angeza be io no men'Andriamanitra atsika ary dia itondra vavaka ny tenako ary ijanona eto Tamatavy ny tenako mandritsy ny andro maromaro mihitsy mandra-pahitantsika an'izany atao hoe fanafahana tena fanafahana izany ny tena zavatra mampalahelo manko riavana amin'izao vanim-potoana izao dia izao mitady ho kivitsika mitady ho kivo mivavaka maro efa nyteneko teto maly hoe ndraindray tsika efa mitady ho reraka anao aleloha sy amainina reraka tsika manao amainina sy aleloha satria nahoana tonondrona daholo zao teny fikasana rehetra zao teny faminaniana rehetrarehetra zao nefa indrisy fa ohatrany tsy tena hitanao mety tena tanteraka eo amin'ny fiainanao zany tsy mety tena tanteraka eo amin'ny tokantranonao zany ary zany indrindra ny raha lasana bavy no mahatonga hakiviana lalina eo amin'ny fiainantsika aleo aza manko tsy maheno ninina tsy maheno fampanantenana dia mionona ny fo toy izay maheno fampanantenana isan'andro iova amin'ny fiainanao ho sitrany ianao ho tonga an'izao ianao ho tahiny ianao tsy maintsy amirapiratra ianao ho tonga an'ity amen manantena ianao herinandro tsy tonga manantena 2 volana tsy tonga manantena telo taona sy tapany tsy tonga ny hafaranao mivarahotsany ianao satria tapitra efa nytetezinao daholo ny pastera rehetra teto Tamatavy ny fiangonana rehetra teto Tamatavy tapitra efa nandehananao daholo tsy hitanao anefa hoe aiza ary zay varany ka raha tsisy varany raha ty reraka ianao ity taona 2023 ty dia misy loha hevitra angezabe nomen'Andriamanitra atsika dia ny hoe hiazakazaka ka tsy ho sasatra andeha ka tsy ho reraka ry raha lasy sianambavy malala tena zay mihitsy ny fanambo aperaka tsika andao dinganina ny sakana rehetrarehetra andao dinganina ny barrière rehetrarehetra andao dinganina izany mahatonga ny fiainana pino tsy lasa lavitra ary misy manakana ary enonao mihitsy hoe misy limite enonao mihitsy hoe tena misy zavatra manidy dia tsy any amin'Andriamanitra ny olana tsy any amin'Andriamanitra ny olana atria amintsika ihany ny olana ary efa nambarako teto maly fa ny taona vaovao tsy manova ninina ny taona vaovao tsy manova ny fiainanao ny taona vaovao tsy manova problème ny taona vaovao tsy manova ninina ary mbedabe tsika nefa nametraka hoe miteny fikasana amin'ity taona ity dia taona n'izao taona fahombiazana taona 2013 taona ny fitahina 2000 ana taona fahavokarana nefa jerinao ny teo ihany ny teo no maly tsy miova araky nambaran'ny lakolosy mopera
kiviany ianao ndraindray zany indrindra ny mahatonga na hoe mametraka nyty fotoana ty grande délivrance tsy ho an'ny mpanota ihany fa ho an'reo fa ho an'reo mpino ka midy ny fiainana, ho an'reo mpivavaka ka mahatsiaro ianao fa misy hery manidy ianao mihitsy. Mpivavaka ianao, zanak'Andriamanitra ianao, vita batisa ianao, mpandray fanasan'ny tompo ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, fa heninao mihitsy misy hery miazona anao ary tsy afahanao mandeha lavitra, tsy afahanao mandeha lavitra. Manomboka amin'ity sabotsy 14 janvier ty anatanteraka vavakantsika ary tsy vavaka fotsiny. Ny tena zavatra lehibe atongavaka eto de tsy ametra tanana anao na anao délivrance anao, fa ny zavatra anisan'ny lehibe indrindra zay tena tiako zaraina aminao eto de zavatra anankiray ihany. Maniry aha andray fampianarana ianao, ao ambadiky ny fampianarana renao, ao ambadiky ny fampianarana heninao de tsy maintsy misy zavatra miofo. Ny zavatra mitranga makoriavana hatramin'izay de ohatrany hoe toriteny fo ino izy ty fampianarana vavaka foana no enjehanao de fametra tanana taona mpanompon'Andriamanitra no atao anao de tapitra efa ataonao daholo daholo zao rehetrarehetra zao de tena tsy hita hoe aiza ny vokany. Fa am'ty indray mandeha ty de tsy resaka hoe fametra tanana fotsiny fa anoro anao ny lalana mihitsy aha. Ampianatra anareo mpino zanak'Andriamanitra ahoana ny tsangana ny fiainanao, ahoana zany hoe iazakazaka efa niteneniko teto omaly fa eo an'lohantsika eo misy zavatra rombahany ary ny baiboly de nilaza mihitsy Matthieu 7:12 fa ny mpandrombaka makazy ankeriny misy zavatra rombahana. Azonao secret pasteur Tina tompoko tsy mitaredretra zany. Raha mba misy mpanompon'Andriamanitra tsika tsy mireare, mpanompo kely tsy maso tsika, mpanompo kely tsy maso. Fa raha mba misy mpanompon'Andriamanitra mba ampiasain'Andriamanitra ihany eto Madagasikara, raha mba misy mpanompon'Andriamanitra mba mavita zavatra kely ihany, mba anisany mba mavita kely ihany tsika. Rehefa mba miresaka fitoriana teny sy fiangonana ny olona de mba ohatrany mba tafiditra ao zany pasteur Hertine zany mba mavita. Inona ny secret ny pasteur Hertine? Zavatra anankiray ny secret ako, za de mandrombaka, za de miazakazaka, za tsy mitaredretra, za tsy mitavozavozy, za tsy misangisangy, za tsy manao kilalao. Misy tantarany i Abraham, rehefa mandinika ny tantarany Abraham ianao dia fanetiko teto zany tantara zany. Ny secret-ny Abraham de niazakazaka. Rehefa mamakytsika ato amin'ny Genesis 7:20, i Abraham de nanana zavatra nendrasana. Ny zavatra nendrasan'ny Abraham dia zanaka. Tsy niteraka i Abraham, efa 100 taona izy, 70 taona izy fa tsy niteraka. Fa rehefa mandinika ianao Genesis 7:20 de ny zavatra nitranga de zao ovakiko amin'ny 2 de nanompo ny maso ny Abraham ka nihery, ary indreo nisy 3 lany ijanona tandrifiny, ka no nahita ireo izy de niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy de nikohaka tamin'ny tany. Vao nahita an'ireto anjely reto Abraham de tsy olona nidonaka fotsiny de varimbarina, fa baiboly de nilaza fa niazakazaka izy nitsena ireo anjely ireo. De vakio nytoy an-tantara fa aingana de aingana izy ary niazakazaka nikarakara sakafo andreo olo reo, niazakazaka nanasa ny tongony, niazakazaka namonomby, niazakazaka nandroso sakafo. Inona ny valan'izay? Ny valan'izay rehefa mamaky ny tantara ianao de zao ny tenin'ireo anjely reo farany eo amin'ny 12 eo amin'ny 10 azafady. Ary hoy izy, iverina aminao tokoa aho raha ho avy ny taona toy izao,
arindro anananaka anana zazalasa raha vadinao ary sarana andre izany teo varavaran'lay izay teo ivoan'lay ny teny ny valin'lay fiazakazany Abraham zavatra anankiray ihany zay zavatra tsy tanteraka tao anatiny 570 taona zay zavatra tsy tanteraka tao anatiny 100 taona zay zavatra tsy tanteraka tao anatiny 50 taona de hoy ilay anjely tamin'ny Abraham iteraka zazalahy ianao ny naory any Abrahama tsy miliara ny naory any Abrahama tsy vola ny zavatra naory ny valimbavaka ny andrasan'ny Abrahama tsy trano tsy tomobile zanaka ny andrasan'ny Abrahama fa io zanaka io tsy azony raha tsy tao ambadiky ny fiazakazahany ity taona ity dia mpianatra anao tontolo ara-panahy ripino malala ahoana ny andrombahana valimbavaka fa ny mahatonga anao io angeriavany tsy mety mahazo valimbavaka misy zavatra manidy ianao ao de mahatonga ny tongotsao mifamatitra mahatonga anao tsy afaka mandeha mahatonga anao ohatra mitaredretra misy fananakiviana ao anatinao ary raha io fananakiviana io no mamatitra anao tsy possible ianao andray valimbavaka zany fa possible ianao pitehan'ny fahavalo satria zany ny tenin'ny Paoly apôstôly rehefa namamaky ny boky ny Paoly apôstôly tsika de zany mihitsy ny teniny nahatateraka ny fiazakazahako ao izy i Paoly apôstôly de nahatsapaka nahatateraka ny fiazakazahako a navitany course ao izy amin'ny teny frantsay navitany course zany hoe i Paoly de nahatsapa mihitsy fa ny fanimpony an'Andriamanitra de tsy ho tahaka ny olona mandeha metsena ny fanimpony an'Andriamanitra tsy tahaka ny olona mampiaraka amin'ny balady ny fanimpony an'Andriamanitra tsy tahaka an'ireny olona milamindamina ireny na andeha tsy fantatra andeha hanao bazary na tsy fantatra fa i Paoly apôstôly de nahatsapa fa ny fanimpony an'Andriamanitra course marathon azakazaka satria misy zavatra rombahana eo anoloana kanefa koa tsy hoe zavatra rombahana fotsiny eo anoloana fa ny fahavalo koa orina manenjika ny problema manenjika ao arina ary zany daholo mahazo mipino am'izao fotoana zao manompo ny tompo ihany miditsy ampiangonana ihany mandray fanasan'ny tompo ihany mivavaka ihany fa miainao anatina problema mandifotr'olona olana mandifotr'olona aretiny tsy misy ninina miova tsisy masoandro mangirana misy zavatra mila vahana io mahatonga anao tratrany problema tratrany fahavalo arenjehan'ny fahavalo ary pitehan'ny fahavalo zany ny antony ary zay moa no mahatonga atsika adinatanteraka ty délivrance tya izay tsy niriko tsara foana ao anatin'ny ty grande délivrance manomboka amin'ny 14 janvier ty 14 janvier 21 janvier 28 janvier ho avy izao ty izay tsy niriko mandrakariva fa tsy natao an'ny mpanota fotsiny fa ny mpivavaka resy mpivavaka kivy mpivavaka potiky mpivavaka tsy mahatraka intsony mpivavaka leo mitady iverin'dalana izay ny tena ho tanterahany ty fotoana ty ianao ndray moa raha efa mpivavaka ka efa mafana fo tsara mpivavaka matanjaka tsara fiangonanao toanana tsy mila makany ianao tsy mila makany ianao tsy mila délivrance zany ianao ny fiainanao efa milamina tsara ny ara-pananao milamina tsara ny fiainanao mandroso tsara ka andeha ho délivrena tao inonany ny pasteranao toanana ny fiangonanao toanana fa ny asaiko amin'ity indray mandeha ty de ireo mpivavaka efa miravoravo tanana mpivavaka efa tsy mahita tao tsony mpivavaka efa mitady oleo manao alelosia amen mpivavaka efa mitady oleo teny fikasana sy faminanina mpivavaka efa tena hitanao tsy hitanao tsony zay tany kombana zay no atsoko amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 14 janvier tsika anateraka ny fotoana io ndao anaraka fijoro ny vavolombelona anaraka ny fandarana ny pacte isika misy an'izy miravavy reto no miona amintsika eto miaraba aminareo miravavy ranabavy izy vololona afaka amin'ny teny mafimafy kely ary anabavy iza Angèle
madame Angèle sy vololona piravavy nareo piravavy ny anabavy vololona no manana fijoroana vavolombelona mahakasika fanasitranana ahoana sy ahoana ny inona le zavatra tena nazo anao malemy ambony kobana zao malemy tsy tafatsangana ambony kobana zany inona zany fandrina ambony fandrina tsy tafatsangana mihitsy aho mitsangana tsy mihinan-kanina dia malemy tena malemy dia raha foana tazany gaga dia mirika tao karaty ohatra misotro dia mirirana fa tsy afaka dia mirirana fa tsy afaka any na mipetraka koa raha tsy afaka mipetraka tsy afaka mipetraka za tena malemy eka dia zazahira zany izy mianaka hoe ndao entinay any pasteranay mihitsy nambarany fa tsy lasa izy ty dia reo fa ela be mpihiny taty dia mamanao mamako ndraiky raha vaviko jiaby ato eka dia ndesiny zao zay navy iny tonga dia efa ndesiny taty zao anao io zany tany mahajanga tamin'izay narazay tany zao narary voalohany dia efa tsy hitandramiseko tsony zany zay natao dia nikahiny mamako ndraiky ina ndeha tany dia rotokom-bolana tany jereny tsisy fivoahana mihitsy zao dia nambarany hoe ndao ndesiko amin'ny pasterana ihany nambarany mamako fa tsy haiko tsony raha atao an'ity fa lany fanahy zao nambarany dia nandeha taty dia vao tonga zay dia nakareraka kely tsainga aloha tany-tanàna dia ndesiny taty za dia vao mipetraha amin'ny pastera tanana zaho iny dia ohatra ny zavatra misokatra zany fiainako dia miboaka biby kely amin'izay zaho olitra mihitsy miboaka aminakay olitra velona reny dia tena henoko misy manao le biby manaiky totr'izao mihitsy amin'ny taovako rehefa misasa zao dia tena fitsorana ohatr'izao mihitsy le biby kely tena biby kely dia tafaky ny raha zany ohatra mba misy miboaka zany le biby dia ohatra mba nahazo azy hery zany zao dia tsy maintsy isaka talata zao zany andesin'izao aty foana eka le manao delivrance ao dia sava mandra-pandehanao izy mamako tsy maintsy mandeha any foana antsika isaka talata vava dia zao le izy zany visa zany efa matanjaka za io alleluia tao anatin'ny firy volana no namparary anao 3 mois zay 3 mois dia ahoana ny andohan'le aretina voalohany nagatsika be zaho dia nasian'ireo rano mangotraka amin'ny tavoangy ziska ty ziska amin'ny lamosiko jiaby any tsy votokafanana mihitsy zao anitsy may miovitrotra be za ambony kobana eo tena tsy zay netomboany voalohany dia ino nitarika anao ny analeminy analemy nitarika zao naleminy dia tsisy fotoana aveo hoe nandeha tamina dokotera nareo nandeha dokotera foana zay nandritra zay 3 mois zay tsisy fiovana mihitsy tena tsisy fiovana inona filazan'ny dokotera sa tsy fantatro dokotera o fatigue générale nambara fatigue générale natao nefa reny ampoula bivable re calcium maro vitamine iny tsisy fiovana mihitsy zao fa dia malemy tena malemy zaho fa tsy mihinan-kanina fa yaourt ndraiky ronono velona iny vao migia dia ampanidrabezina anakany fa zany mihitsy tsy afaka mihafa manao karaty dia efa tsy mahinan-kanina koa tsy mihinan-kanina sabeda iny natao malemy be dia araraka karaha ito tsy ary amin'ny alina matory sa tsy matory tamin'izay za tsy mahita tory mihitsy zany ary tsy nieritreritra hoe mba nandeha tamin'ny mpitaiza olona reny tantarabe tsy anao ndraika tsy nandeha tamin'ireny tsy zay fa nozon'ny dadilahindreo mihitsy hoe aza metehitra amin'ny azo boboka nambara raha ohatra marary rehefa tsitra ny dokotera dia tsy mba nandeha tamin'ireny zany dia nionona tamin'ny dokotera ta dia ninona fanafody sy piqure ta dia tsisy fiovana tsisy fiovana mihitsy dokotera dia iny amin'izay no natao anao nakazy tany mahajanga tany sy mamanay ny tany ahoana ny fijerinao azy tamin'izy tao mahajanga zay zany tamin'le voatonga tany izy zay sy mamanay dia izy zany ohatrany hoe zay zany voatonga mihitsy dia izy zany hoe ohatrany hafahafa hoa izy io mama dia hoe fa ahoana izy zany mamanay dia izy zany tamin'izay voatonga ohatrany hoe fontsifontsy be zany dia ohatrany hoe voto be zany ny vatany tamin'izay voatonga iny jereko ny tongony ohatrany keza be mihitsy dia nefany voatonga indray andro zay dia ohatrany verina amin'ny lony ny tena rehetrarehetra dia hoe inona zany ao mahatonga azao mihitsy amin'ny mama dia tsy hay mihitsy izy fa tsika moa ty eo ampitsabona ao izy izy fa aloha jerena mihitsy ny fandehany hoe ahoana dia nijanona nitsabona napetrareo tapabolana tany
roa tokom-bolana zay ny tany ny tsy andrasta misy fiovana ohatry hoe tsy tany mihitsy any zay tena marina tamin'le izy de hoe ahoana fanapahan-kevitra ao andao tsika andeha akatra ry Antananarivo de izy niteny aloha aloha tsaratsara mihitsy de te de de izy miteny aloha tsaratsara vao mainka anefa izy marary be de farany de izy hoe ana andray décision ao izy andeha de rehefa niteny an'izay izy de ohatry maivamaivana de ohatry hoe tonga de lasa zay de tonga de nentina tatem-piangonana ovina izy nanomboka tonga taty voalohany volana oktobra zay ny tonga taty oktobra zany hoe voaray volana mahery kely te zay voalondohan'ny oktobra roa volana ny ty mihitsy roa volana ny ty natongavanareo de impiriny vavahana taty no nanomboka nisy fiovana teo amin'ny ray volana latsaka tena satria zany le izy efa hitako efa ela mihitsy de le biby zany tena hitako de impirina metra tanana tatenao no nivoaka reo biby reo vo indray mandeha vo indray mandeha mivavaha de tena misy olitra nivoaka misy olitra miboaka mihitsy zao de misy biby miboaka olitra anao ihany matsapalisanareo koa mahita an'izay olitra izy ndray zany zaho moa zany aty mipetraka de le sandroany le sandro ay anao tsy nahita le vavahana azy taty le sandroko ny laza ho avy eo ny any fa manao fana examen aty izy ay fa ianao tsy nahita le tsy mitondra azy taty fa le zandrinao no mitondra azy taty de olitra velona reny olitra velona reny mandeha de tena de mivoaka tany asanatsena fivaviana be tsana fivoana de tena enonao manao an'izao mihitsy letika manaikitra be karaha ny ty mihinana ny anatin'ny kibo amin'ny mavavy anakay ndraiky eo de velona mihitsy izy io velona le olitra de le izy le manaikitra anao tena raha iny de aveo mangy didy be de ila rombotra mihitsy any zao manao anazy karaha ty de mangiry fily be bôkeo de rehefa isaky teteko za mandeha dosy de atao karaha ty le biby kely de zao izao fa tsisy tsombo be da be mihitsy izy tena maro atao karaha ty de maro mihitsy miboakaboaka ao de nao isaky ny vavahana iny de miatsara alleloia de tany any ireo biby reny nivoaka sa hoe tamin'nisy inona no mety natonga an'izay aretandreo de tsy haiko mihitsy pasteur zara mba gaga zara tamin'ny voalohany vao nahita an'le biby sy le izy le manakitra tafitomany amidosy de ty ve aretin-janahatra zavatra nataon'olombelona ve ao aty sa karakory tafitomany mihitsy amidosy de nambarandrimamy ave anao tonga teto zany tonga de efa najanona fanafody jiaby fa tsy tonga de efa tonga de hoe fivavahana fotsiny tonga de vao mivavahana indray mandeha tonga de nivoaka am'izay reo biby sy boka le biby eo nambarany zandroko re hoe rehefa misy satria tato jiaby nanasitrana anay nambarany vajanony aza mihinana nitseo fa rehefa era amin'ny pasteur de pasteur foana de najanona jiaby le fanafody de fa pasteur foana nanao anazy de nanomboka ny atsara za zao fa matanjaka alleloia efa andeha hijoto Majunga za de za any koa za manohy ny fivavahana de nareo fianakaviana nahita an'izay fanasitranany sy mamanareo zany mbola velona firy taona efa efatra amby valopolo taona izy zao fa mbola matanjaka izy mandeha mivavaka aty foana isakasabaty alleloia de hitany fianakaviana hoe reo zavatra nivokany le olona nipetrahanareo ta zany mamanao sy ny ravavinao nahitan'ireo biby reo voka teo afa manaraka izy ngamba hoetitsika eto satria ny rahavavy moa zany manana ny tokantranony de tsy nahitan'le ho avy eo mihitsy izy satria nakitra taratasy ny examen anazy zany le anakiray tena miaraka aminazy zay ho avy eo izy zao fa izy manko zao azonao mala izy zao nalaiko nakaty aminay zany de hoe andeha izy de hoe mba zaho izy malaivany aminareo fa tetiteteza daholo izy mitranonareo parezapo fa za andeha ody de mba noentina tany aminay zany alleloia be ny reo le fianakaviana nitaizazy reo zany nahita tsara zazavy nahita le biby be da be bokeo iny feko jiaby manao karateny masaka ohatran'le reny manko riavana zany le izy tena asana devoly ary tena herymaizina ary tsy possible sitra na dokotera reny nahita ady hôpitaly atrany France ianao na any Amerika na hitety an'izao tontolo zao de tsy possible ho velona ny olona ohatry zany satria tena herymaizina le izy amin'ny fomba hoana moa ny hoe najanona daholo ny fanafodin'ny dokotera de natomboka mivavaka de potsaka daholo am'izay ny biby rehetrarehetra avy any amin'ny anabavy tany le zany olitra kely sa kely karakaran'le olitra nyreny le olitra amin'ny WC karaha reny mihitsy
bokeo le taty farafara madinika kely am'izay le manaikitra be de hitan'ny pastera le ohatra fotsifotsy be may reny iny feko jiaby iny fotsifotsy karaha le may reny ina mahatonga azy fotsifotsy tsy haiko mihitsy fa rehefa mivavaka sady mipody amin'ny lohan'ny tsikelikely de mba miverina normal koa ewa nefa sanaty ohatra n'ireny le hoe misy ino moa zany le filazan'le fotsifotsy le hoditra lasa mivadika fotsifotsy sandry ohatrany hoe bobo reny ewa karakara reny masaka karaha reny mihitsy de afaka somatsara afaka somatsara matanjaka tsara ianao zany teo amin'ny ray volana sy tapany zany zay vavahana anao taty ewa halleloia eny roa volana latsaka kely teo zany zay fa de tena satria zany le biby efa hitako efa za zany efa nieritreritra tsy ho velona ntsony fa raha taratara zany le tonakanaka tany de maty foana zaho de maty mba mifampiantsony vady amanjanaka amazangana ewa de mba ahoana ozy izy ry zareo ary ny fianakaviana amin'ny hoe fivavahana na sitrana anao ewa faly be izy fa rehefa tonga any zany de hiaraka hivavaka any Mazengabe any any foibe mazangana misy vaoniloko any alleloia de mba faly zareo hoe de eny ny ve zany zavatra zany hoe zany nitao anatinao to efa nitantaraina taminy de tena potika eo afiainako fa biby jiaby nitatanatiko nambarako andramiseko za de tena marina ve zany inona midikan'izany nambarako tsy haiko afa zany izy nambarako aminazy de hoe fatany tsara fivavahana no nafaka eka isarana ny tompo zany salama tsara ianao salama tsara faly zao ny olona amin'ny tanàna anareo akany hoe velona somatsara ihany vololona sitrana le raha olona nanao azy nambarany doko na hoe donc mivelona foana nga ty nambarandreo donc raha ohatra le aka tsy maintsy famosaviana nataon'olona ihany aloha zany sanaty volo zany fa mahafinaritra zany isorana ny tompo inona no mba ihany nataon'ny tompo sa sao de mbola misy zavatra hafa tokony hitany zay miova be na ny fiainako ara miova tena miova alleloia de za eto sa io tena ova miova finoana satria tato ny navelona anakay nambarako tsy maintsy ato zany no manorina ny fiainako manontolo afaka ianao sorana ny tompo asay ny afatra pitainao ny vahoaka arina ny afatry ny anabavy sao de mba zany zavatra ny tena ohatrany hoe nafaly anazy zany de isorako ny tompo lehibe ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainany satria za tena nahita zavatra nisy teo aminy tao amin'ny tany hoe Mazenga zany za vao tonga jusqu'à hoe vao tonga avy teo Antananarivo tonga tany de nahita anazy mihitsy fa tena ohatra hoe tena hafahafa be fa no an'izao zao de tena hitako hoe fiovana tena hoe fa tena hitako hoe miverina amin'olona tanteraka mihitsy ny fiainany de sorako ny tompo lehibe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena tsara alleluia sorana ny tompo faly daholo ny fianakaviana rehetra daholo ny fianakaviana fa na mivadiko ara teny fa vao maheno ny feoany izy de hoe tena tsy lolona zany teny zany ozy mivadiko tsy lolona ho zany teny zany fa tena ahoana mihitsy vovinayanareo niakatra fa tsy izy mihitsy zany tena tsy izy tsy resy lahatra mihitsy aho izy izy fa oety zany hoe tena nitapahandreo pahaka ny tendako efa tsy tafy tsy tamitsy fa tena ambady ny feo le feoany tsy tafy resaka ndeso akasiry sorana ny tompo zany zany ry havana no pirofo fa tena manafaka Jesosy avy any Mazenga ilolona ivololona no nievacuena taty Antananarivo mba ho délivrena ary vavaka indray mandeha de tonga de niala ireo asana divolo tao anatiny roa volana latsaka izy zay ny délivrena ny vavahana tato ary zao hitatsika zao ny etany afaka tanteraka ary sitrana tanteraka ary salama tanteraka voninahitra ho an'ny tompo zany manaporo fa mbola tsy miova ny Andriamanitra vavahantsika manafaka manasitrana manao fabaka soratsika ny tompo reny fidonova-volombelona mahafinaritra teo reny za mindro evana fa nahafapoanao reny ary anangaindray ny ara-pananao ary mamelombelona ny hoe mbola velona Jesosy manao zavatra ny tompo ka tsy ho ambakan'ireny ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao tsy maintsy hitsangana amin'ny fiainanao hiala ny fahafahambaraka hiala ny alahelo sy ny fampitehana sabotsy ho avy izao manomboka le 14 zany 14 janvier mitoy le 21 28 janvier amin'ny 7 ora maraina ny tena natanterana ny ity fotoana ity moa zany de eto Ankirihery ampitany bazary may
ankirihiry bazary may teo aloha eo am'le paradise teo aloha tsisy tsy malala am paradise tsika raha itao Tamatavy grande angezaby io ary nomen'ny tompo atsika mba anaovana an'ity grande délivrance ty eto ny tenako mandritsy ny ray volana sy tapany zany hoe ametraka fanambo mihitsy tsika fa tsy miala eto raha tsy misy zavatra miova amin'ny fiainanao tsy ho avelatsika hanapaka ny tokantranonao zany ny devoly tsy ho avelatsika hanapotika ny fiainanao sy atonga anao hafa baraka sy horava zany ny devoly ametraka fanambotsika fa taky nananganan'Andriamanitra olona maro be tao Antananarivo sy nanovan'Andriamanitra ndreny olona mijoro vavalombelo eto reny no hanovan'Andriamanitra anao sy ny tantaranao tsy maintsy mivio sabotsy ho avy izao no anetanako anao manokana ny tenako no hitondra ny tena zava-dehibe amin'io tsy ny vavaka marina fa ilaina ny vavaka sy ny délivrance fa ianao koa nefa ny délivrena foana hatramin'izay ianao koa nefa mivavahana foana hatramin'izay fa tsy hoe amin'io ianao vao ametra tanany fa ny fiainanao tsy miova fa ny zavatra tena ho ataoko amin'io de tena izara aminao ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana anafaka hatrany anatin'ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao ho afaka tanteraka ka tonga ny fiainanao iaingy ho amin'ny fiainana mahafinaritra ho tahin'Andriamanitra tsika amin'ny 7 ora maraina tsy diso no manomboka io fotoana io tsindriko any eto Mangarano eto amin'ny trano fivana vaon'ny oloko Mangarano deo ampitan'ny ambadiky ny Damascos akiray fa ny tena lehibe indrindra amin'ireny de eto Ankirihiry eto amin'ny paradise teo aloha ampitan'ny bazary may Ankirihiry io tono tena goavana ka inoko fa andray zavatritsika ao anatin'izay fotoana rehetra velo matomboka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba Aku nanisik, ampunya